Ah, trop cool, quoi, Jim. Tous les prétextes sont bons. Azaterina kurfa efa uitalana muti Denolo tunyukun fusana tira weya tututi Faftiavana tifanerena kalasis alokuande Revuza eventin velumartun fianokuve anda La duknumen anzarana kafala santuecha De la wetikiano sufna afnjaizon yanoazi Yanotianena fauta tarambitareja Veluminda iluniam niufa tiwayana Veluma Desanjaino dadi diufa Namume itari jijao Defilaina na tike na de mami fi Ula jura neni faikeni na mami arinfa Desaunu taruvi Na fundi taratutana now Faftiva umalna velania mulla yafna fana Dele fufenu anona putina tufka tina tamana Namvadne kem narudane non tiafa kichuni Kana leona nidna fari ela cha unon funi Lai tuknu menanzara kafala santuecha Dele wetika no sufna finjaizon yenwazi Yanotianena fauta tarambitareja Veluminda iluniam niufa tiwayana Desanjaino dadi diufa Namume itari jinjao Nifilana na tika na de mami fi Ula jura neni faikeni na mami arinfa Desaunu taruvi Na funi taratujana now Veluminda iluniam niufa tiwayana Desanjaino dadi diufa Namume itari jinjao Nifilana na tike na de mami fi Ula jura nyeri faikeni na mami arinfa Desaunu taruvi Na fundi taratujana now Ja. Salmera Batsikereda. Ari Mialatini Rabaral Josuel Roland Garros kosa vetsika dia tsy lakoso taloha hiditra amin'io resaka io tsika rehefa avy eo. Misaotra betsaka antsika rehetra ary miala tsiny tara fa azo avekenareo ny antony. Tsy ninakory fa le match de tennis teo, tena baolina zany, tena tennis zany. Ary ialako tsiny fa tena ngamba n'iny match hitako tsara indrindra hatramin'izay mijerena tennis. Hatramin'izay match nga Alcaraz sy nga Zverev ary resy nga Zverev tamin'ny 3-1 izy teo. Tena baolina, tena zany tena teo tennis raha izay ny filaza azy.
tena niady be ary tena on va dire hoe tena j'ai été scotché face à la télé mihitsy ary miarahaba antsika rehetra araky ny teniko teo andefa hira anankiray dia anombokatsika zany hoe mba ho an'le matsa teo zany indrindrindrindra ho an'ny mpankafy tenisy dia alefako kely ty hira ty dia mba ho souvenir an'iny match iny tsy azo alefa be fa manjary pejin'ny YouTube tsika fandao ary. My heart's on fire. Come to me wild and wild. You come to me, give me everything I need. Give me a lifetime promises and a world of dreams. Speak the language of love like you know what it means. And it can't be wrong. Take my heart and make it strong. It's simply the best. Better than all. Zay ihany tsy azontsika atao mihoatra fa dia zay no izy fa dia ndao ary rehefa tsika ty hira ty irangy Bignaty izy ty ary anisan'ny éditorial hoentiko eto androany tao azy Soa zay makolokolo no manana ny soa dia zay manambola manana ny soa dia osy soa hoe zay masoa ataon'Andriamanitra fa ny soa adoaviko tsy ova mitady vola am'izay mahafinaritra ny hafa satria masoa no vao ny mahafinaritra nefa ny mahafinaritra ny sasany ny azahoany soa no mahasoa azy dia aleo miaritra satria zay maharitra onika vadin'Andriana tsy maintsy miaritra soa satria vadin'Andriana dia isan'andro mivoakany ny soa dia lasa mangamanga feo anaty poketra feno antibaly efa vonotifiriny izay tonga eo farafakena mitondra 3 alina mody raha tsy dia misy ny adivaritra soa ihany ny soa fa tsy vola rehetrarehetra azo dia tokam-barotra dia rehefa hodivena no maraina manakana taksi dia mody valabalaky ny taraina tomelomelo ny fanafody kozy ny kilina tsy esansaina mitady vola osy izy fa tsy mangalatra no hoaniko androany dia tafiko ny alina loko ny tady toy izay mangataka tena ny fotoana mbola tsy niova ny fahazarana vola kosa aloha mitombo hoe entana simba ny farany dia ny lozan'ny avadiny soa ny lozan'ny tapaka sy namana ny roasin'ny piraitanany soa fa mampianatra atsy ny zanany dia lahanjary soa maty aso ny soa irery tsy sority ny soa dia tsy hita tso ny soa dia soa ihany ianao fa tsy soa soa ihany ianao fa tsy soa soa ihany ianao fa tsy soa
dia soa ihany afa-tsy soa fa tsy haiko hoe ianao ve soa mirary soa ary Goddamn. Eny ary isoa zay ny hira ny Gabignata teo tantaninina any amin'ny farany nataony hoe miteny izy aloha hoe soa ihany afa-tsy soa izy ary ianao ve soa. Raha hazavaina eto miala tsiny fa voatery nitapahana le teo fa bedin'ny YouTube-tsika tamin'le hira teo dia nitapahana le izy dia nisoloina mihitsy. Ianao ve soa ozy izy Gabignata tamin'le hira teo zao tena ao anatin'ny contexte mihitsy iny hira iny satria sambany avy vao naheno anazy misy anankiray hirany anankiray fa iny soa iny tena nentiko mihitsy mba hampalasalasa saina atsika sy mandinidinika ny zavatra miseho sy ny zavatra mihantra amintsika malagasy. Ianao ve soa ozy izy? Zaho ozy soa ihany fa tsy soa. Fa ianao ve soa? Azafady le soa tiany lazaina eto dia tsy le hoe soa avy amin'ny fahasoavana na hoe soa avy amin'ny hoe tsara na hoe soa le eritreretintsika zany fa misy karazana allusion na métaphore be dia be entin'ny Gabignata ao anatin'le izy ary tsy afenina fa le bahakira dia karazana hoe slam na hoe plutôt hoe raha araky ny ilazana azy tsotsotra angaha hoe karazana ohatrany hoe poésie nalahatra natao hira fa plutôt tsisy hoe raha tena hoe tsisy feony dia diso fa tsisy fa plutôt hoe ohatrany hoe zavatra lirika zavatra miala tsiny fa tsy mino aho fa azonareo daholo no tiako tenenina zavatra poetika zavatra ohatrany hoe vakiana kanefany ao anatin'le miaina tsara ao anatin'le tempo le izy ary misy firakiranina mavesatra ao anatin'le izy hoe isoa zany dia zazavavy ary isoa lazaina eto dia zazavavy miasa amin'ny alina ary isoa no karazany hoe entam-barotra fangalana fahasoavana ho an'ny mpanambola na hoe ho an'izay manambola ary noho izay fizarana fangalan'ny olona soa amin'ny soa izay dia raha tsisy ady varotra hoy izy dia mba mety mitondra 3 alina farafahakeliny isan'alina. Ny sakafo hohanina anio hoy soa tadiaviko androany alina. Ny hohaniko anio tadiaviko ny alina. Fa izaho rehefa nanomboka ny tsy nety ny tantana dia nilaozan'ny namany isoa ary tsisy mifandray tamin'ny soa intsony. Soa ve ianao? Soa ve izaho? Soa ihany aho fa tsy soa ozy izy satria izy no namorona an'ilay hira. Dia izao teneniko antsika mianakavy soa daholo isika mianakavy.
Mavesatra be zany teniko izany satria ilay soa tenenina eto dia soa au premier degré ny tenenako azy, mpivarotena. Zany hoe entiny mavesabesatra avany le ary zazavavy izy, entiny mavesabesatra avany ratovolahy na ngay antitra na tanora na jiolavo na mon'olona na fakam-boto na totakely na olo-masina na olona mpijangajanga dia tsy afaka mandahy soa satria tsy maintsy mihinana ary iny asany alina iny no sakafony hohaniny maraina. De hoy ianao hoe za kosa tsy soa. Non, azavaiko. Maro ny soa eo amin'ny fiarahamonina. Raha nilaza tery ambony hoe ny malagasy tamin'ny pub nataoko hoe tsy fantatry ny malagasy ny manaja ny teny nomena, teny nomeny sy ny teny ny fanekena. Ary io zavatra io matetika dia rehefa amin'ny engagement hoe fort na hoe tena hoe zavatra lalipaka na ara-pitiavana na ara-bola na ara-panekena fotsiny zao amin'ny alalan'ny fifanarahana na fitondram-panjakana na fitondrana firenena ny amin'ny fiarahamonina, tsy lazaina intsony moa ny amin'ny mpivady, ny mpirahalahy, ny fianakaviana, ny amin'ny fiarahamonina amin'ny ankapobeny. Fa ny idirantsika androany dia ny amin'ny hoe soa ho an'izany atao hoe mpitondra firenena na olom-pirenena miaina ao anatina firenena anankiray. Soa daholo isika mianakavy, hoy aho. Satria ny antony dia izao. Maromaro ny zavatra miseho amin'ny firenena, maromaro ny zavatra mitranga amin'ny firenena. Sarotra amintsika mianakavy ny andeha hiteny hoe namitaka amin'ny malagasy Andriamatoa ny ray aman-dreny Philbert Tsiranana. Sarotra ny teny an'izany. Tena sarotra ary tena sarotra. Satria afaka mijoro vavolombelona nareo izay manoratra eto, mpanoratra ary manoratra ato anatin'ny fandaharana ato. Afaka mijoro vavolombelona nareo raha ohatra tanora na mpianatra na zaza tamin'izany andro zany, izany hoe talohan'ny taona 2017. Sarotra ny hoe ny teny hoe soa na ikala soa ny ray aman-dreny Philbert Tsiranana sy ny vahoaka tamin'izany andro zany. Tsy nisy, eno tsara, ny contexte tamin'ny andron'Andriamatoa Philbert Tsiranana dia ny hoe
fahaleovan-tena. Tanteraka tamin'ny atsakany sy andavany izany zavatra-drany tamin'ny androny Andriamatoa, nitondrany Andriamatoa Philibert Tsiranana. Zany hoe tsy soa ny malagasy, tsy mpivarotena ny malagasy, tsy mpivarotena ny mpitondra malagasy. Tsisy mifanarahana tamin'ny Andriamatoa Philibert Tsiranana mihitsy afa-tsy ny hoe fahaleovan-tena ho an'ny firenena malagasy sy ny malagasy entina ao anatiny. Mbola tsy tonga saina eo. Fa ao ny tonga de malala hoe zao ny sitin'izany tenenin'Inga Fleury zany ho anareo zay tanora tamin'izany sy lehibe, tsy hoe lehibe fa zaza tamin'izany androany. Ho anay zaza tamin'izany androany dia mbola natratra an'izany atao hoe cantine scolaire. Tsy mody ary ny sakafo nohanina tany am-pianarana dia sakafo tsara sady norme tamin'ny androny nianatra taty Madagasikara zany, tamin'ny andron'ny maternelle sy ny primaire ny partie zany. Ary mbola mora farany de mora ny vitsy ny olona nandeha niasa saina andeha hividy tomobile zany tamin'izany andro zany, satria ny antony dia zao mora loatra ny frais, merci tompoko, ny frais bus tamin'izany andro zany. Ary tsy mbola nisy izany hoe mpangala-jaza fa nampitahorina taloha mba tsy hodiana ihany de hoe misy mpakafo sady hoe misy mpakaraha. Farany natahorana zany dia miezaka mihitsy mba ho tonga ao an-trano alohan'ny am-5 satria matahotra mpakafo sy mpakaraha zay fantatra fa ohatran'ny hoe ny foron'ny ray aman-dreny atahorany ny ankizy. Eritreretra amin'izany zany de efa natahorana tamin'izany andro any. Fa izao raha hijery amin'ny zavatra lehibehibe kokoa mihoatra an'izay sehatra fahazazana tamin'ny Fleury Rakotomalala sy mitovitovy aminy mihoatra an'izay dia tsy nanafatra vary ny malagasy fa nanondrana vary. Vitsy ny zavatra ny atao hoe ny balance commerciale ny malagasy tamin'izany andro any dia positive. Zany hoe nanondrana isika ary vitsy nafarana. Na tsy resaka fotsiny ary hoe ny vary, ny voamaina, ny tongolo, ny voanjobory zany tamin'izany, ny kabaro, ny tsaramaso. Eny fa na de ny menaka azy nanantsika. Ny fanatanjahantena zay mbola nilovainy taty amin'ny ekipan'ny sosialisma zany dia tsara toerana ny malagasy taty Afrika ary anisan'ny atahorana raha vao hoe mihaona ny malagasy zany any amin'ny eliminatoire sy ny karazan'izany. Zany hoe sarotra zany ny teny hoe soa ny tedavina ny hohanina androany, tedavina moaly alina tamin'izany tamin'ny malagasy satria na ny kilao an'ny vary fotsiny ara tadidiko raha tsy diso ariary 7 izay, ariary 7 ny kilao. Ny kilao an'ny enomby fotsiny mbola ambany, tena faran'izay ambany, presque cadeau tamin'izany. Ary farafahoriana ho an'ny malagasy zany hoe tsy mihinan-kena ao anatin'ny ray andro, maraina, atoandro, hariva, maraina vary sososo kitoza, ny atoandro ron'anana sy hena, ny hariva mbola misy hena ihany koa. Zany hoe ia politika an-kibo, zany hoe niadana loatra de ohatran'ny hoe politika an-kibo tsy madiso zany ny Akama Hoseina fa na ny hena ary izay raha tsy diso 20 angamba ny kilao. 20 zany 100 francs zany 100 francs zany teneniko zany. Tamin'izany andro zany raha tsy diso pour ne pas dire hoe 540 ariary ny kilao tamin'izany na nandao atao hoe 20 ariary. Fa io tena hoe tsy maintsy manao régime
fa be loatra le finanan-kena, dia bedin'ny dokotera dia voatery manao anana endasina miaraka amin'ny tongolo gasy na ohatran'izany, na izay legioma fotsiny. Legioma zany moa karaoty zany 20 francs ariary efatra ny kilao tamin'izany. Manara-po ary manara-roatra mihitsy, zany hoe tsy soa ny malagasy tamin'izany andro zany. Tsy ilay mpivarotena lazainy abignaty eto ny malagasy tamin'izany andro zany. Andaony ahafahantsika hoe miverina kely ary reconcentré ao anatin'le tematika an'le hira an'le raha namana dia ahafahantsika mieritreritra hoe soa tokoa ve tsika sa tsy. Soa zay mahakolokolo no manana ny soa, de zay manamanam-bola manana ny soa, de osy soa hoe zay mahasoa ataon'Andriamanitra fa ny soa atoaviko tsy miova mitady vola am'izay mahafinaritra ny hafa satria masoa no vao ny mahafinaritra. Zay manamanam-bola no manana ny soa. Fa tamin'izany andro zany dia le nanananam-bola nanana ny soa, le soa teneniny eto tamin'izany andro zany dia le soa hoe afaka mianatra tsara ny ankizy, afaka misakafo tsara, afaka miakanjo tsara. Azonareo eritreretina ve fa tamin'izany andro zany ireo Mauritianina ireo, ireo créole ireo dia tany Madagasikara no metsena. Sarotra aminareo ny eritreritra an'izany, zany hoe le tena fahasoavana mihitsy no resahana eto. Fa rehefa nanomboka amin'izay ny taona 577 makaty 2020 zany de enoy fa manomboka eo isika menakavy no lasa soa daholo enoy. Soa zay mahakolokolo no manana ny soa, de zay manamanam-bola manana ny soa, de osy soa hoe zay mahasoa ataon'Andriamanitra fa ny soa atoaviko tsy miova mitady vola am'izay mahafinaritra ny hafa satria masoa no vao ny mahafinaritra. Nefa ny mahafinaritra ny sasany ny azahoany soa no mahasoa azy dia aleo miaritra satria zay maharitra onika hivatan'Andriana tsy maintsy. Ny mahafinaritra ny sasany ozy izy de mahazo ny soa, ary zay mahakolokolo manana ny soa, ary zay manamanam-bola manana ny soa. Au premier degré zay tena marina mihitsy hoe zay mahakolokolo manana ny soa. Lafiny mahitsy zany. Zay manam-bola manana ny soa. Zany hoe zay mahakolokolo manana ny soa, zany hoe raha mahakolokolo tsara ianao, raha mitody tsara ianao amin'ny fianarana ataonao, miezaka tsara ianao, mametraka amin'ny fahamarinana ianao, mametraka amin'ny fahamasinana ianao, mametraka ny ezaka tsara amin'ny tokony hipetrahana ianao, de ny résultat zay any amin'ny farany manana soa ianao. Fa raha ohatra indray le anankiray amin'le hevitra faharoa na le ino izy teo, le métaphore na le allusion na le parallèle ataon'ny bignaty, ary mino fa ambony niveau intellectuel an'ity bignaty ity satria tsy miteniteny foana le raha namana satria tonga ianao de kopy ianao zany ao anatin'le frapi-kranina ataony hoe afaka mandray anankiroa le zavatra teneniny. Ary vitsy ny artista matakatra zavatra ohatr'izany. Mino aho fa nahay ary tena mahay mihitsy le nanoratra an'ilay satria zao hoe eo amin'ilay zay mahakolokolo manana ny soa amin'izay ary le atao amin'le deuxième degré na atao amin'le métaphore na le allusion tiany hitondran'ny sainao hoe zay mahakolokolo zany hoe mila tolotolotra zany ny saosy dia manana deuxième bureau na hoe manana ny soa. Ary zay manamanam-bola manana ny soa. Zany hoe raha manamanam-bola zany ianao de afaka ohatra arakaraky ny niveau zany ny sasany mandeha makeny Tsaralalàna, sasany makany amin'ny Queens any
Le any Adego tsy tadidiko intsony ny anarany, samy misy dôly ravinalany amin'ny Majunga, samy misy dôly ny toerana ahitana ny soa. Na eny ara fa na hatrany amin'izany atao hoe fiainana ao anatin'ny firenena amin'ny ankapobeny misy le soa ihany koa ao anatin'izay zavatra izay. Fa ny soa tena ratsy indrindra dia izao, ilay soa, ilay lehilahy, ilay mitondra no lasa soa. Satria inona ny antony? Manome zavatra izy ao amin'ilay firenena, dia hatambazana zavatra izy, dia lasa soa ihany koa zany izy. Zany hoe, comme on dit, le mec il devient pute. C'est triste. Mais c'est un constat, ça existe. Zany hoe, raha ohatra zany arỳ ambony arỳ zany, zany akory tsy midika hoe izao na izao fa nanomboka teo amin'ny taona 5,790 dia miala tsiny aloha. Marina fa nisy ny boky mena. Marina fa nisy n'izao fa tsisy mifanaraka mihitsy hoe andeha ho any amin'ny lalan'izany hoe sosialisma ary andeha hifandray amin'izany atao hoe firaisana sovietika izany. 20 taona mahery tsy mivoaka tunelina tao. Fa tao anaty tunelina tao no nahita maizina tao. Marina fa tonga ny libéralisme na ny libre échange taty aoriana fa tsy tafavoaka foana isika malagasy. Inona no nahatonga an'izay? Tsy voatery le mpitondra irery no soa tamin'izany andro any. Fa ianao malagasy koa lasa niditra tanteraka ho lasa soa satria ny antony dia izao, mitambazan'olona. Zany hoe par définition zany le soa. Tsy voatery le zavatra masisisisy kely entiny soa. Angalan'ny olona fahasambarana mahakolokolo manana ny soa, zay manamanam-bola manana ny soa. Tsy voatery iny ny takalony. Fa tao misy ny tonga dia nomena ny vola, tao ny sasany mena koveta dia miorakoraka hoe raha zao. Ny sasany mena bodofotsy, ny sasany mena yaourt, ny sasany mena t-shirt, ny sasany mena kaskety, sasany tonga dia mena vola todi-bototra, ny sasany nirahana nandoro tranombarotr'olona, sasany nirahana ny sambotr'olona, ny sasany nirahana tsy avela manao fihetsiketsehana le malagasy raha ohatra te hilaza ny heviny. Zany hoe na ilay vahoaka, na ilay mpitandro ny filaminana, ny fiarahamonina generalina mihitsy no potika nanomboka tamin'ny taona 5,790 ka lasa soa daholo isika menakavy satria nanomboka tamin'izany 5000 FMG lasa nahantra le toe-tsain'ilay malagasy rehefa vao nivoaka fotsiny taona 2,790 zay nanana ny naizy azy ary tsy soa velively ny malagasy. Ilay soa teneneto ity Ngabignata teneneto dia ao anatin'ilay contexte mihitsy hoe tena ao anatin'ilay sehatra iainana amin'izao fotoana izao hoe on est tous des putes finalement, on est tous des vendus, on est tous des achetés, on est aussi des lâches. Voilà. Zany hoe isika menakavy zany dia tafiditra ao anatin'ny tena hoe maimbo na ny mpanambola. Ce sont les premiers qui s'enrichissent par la politique. Ce sont les premières putes. Zany hoe ireo no soa voalohany ao anatin'ny tantaran'ny firenena malagasy. Toute proportion gardée zany no teneniko. Misy exception anelanelan'izay amin'ireo mpitondro ireo. Samy mandray izay tokony tsakotsakony daholo fa aza miandry anazy hiteny hoe ianona ny pute zany dia ianona ny tsy pute. Samy mandray ny tsakotsakony fa ity zavatra global. Samy mandray izay tokony raisiny. Izay manisy soa olona ho tavezina. Au carré dia zany zany.
Io le tiako tenena zany hoe mafy ary tena mavesatra le frampiny Gabignata ao anatin'ity raharaha ty. Toa zay mahakolokolo no manana ny soa, de zay manamanam-bola manana ny soa, de osy soa hoe zay mahasoa ataon'Andriamanitra fa ny soa ato avoko tsy miova mitady vola am'izay mahafinaritra ny hafa satria ny mahasolo vao ny mahafinaritra. Itanao mahasolo vao ny mahafinaritra. Zany hoe raha raisinao premier degré ho azy zay de tena tsara tokoa. Zay mahakolokolo manana ny soa, zay manamanam-bola manana ny soa. Zany hoe nalahany mihitsy zany hoe zay mahakolokolo manana ny soa. Tena mazava ho azy mihitsy fa raha mahakolokolo isika malagasy dia manana ny soa. Raha ohatra isika malagasy manam-bola avy eo, zay manamanam-bola manana ny soa, mazava be zany. Fa le zavatra tena mesazy ampitaina eto de tena hoe c'est un message qui vexe. Ary raha olona misaina sy mandinika dia tokony ho tonga saina hoe aika izaho na miaina ao anatin'ireto harenako be reto ary ireto fananam-beako reto, aika izaho soa. Oe, satria inona ny antony? Raha niala tany amin'ny ray aman-dreninao ianao, mitady zay tena nasoa sy nampasoa anao ny ray aman-dreninao. Fa naninona ianao no lasa soa? Satria ianao voalohany indrindra tsy nakolokolo, tsy navita fianarana. Zara fa afaka baka de lasa manao soa. Tady fafinaretana ho an'ny hafa, na ara-tsaina io, na ara-batana io, na ara-panahy, dia lasa à la fois sady azafady teo manasoa no lasa soa ihany koa. Satria manolotra ka niako, zany hoe mitady vola tsara ohatra zao. Azafady toko, azafady toko. Raha ohatra hoe ity ny lalàna ifanarahan'ny rehetrarehetra, ity ny lalàna ifampitondrana ao amin'le firenena, ity ny lalàna ifampitondrana ao amin'le fianakaviana, ka mivoaka mivaly ianao, nazahoanao ny soa, na ny fahasoavana zany, inona mahasamy hafa anao soa? Tsy misy. Inona mahasamy hafa anao sy ilay vehivavy noho ny fahaterena, noho nakanesany teny tsara lalàna? Inona mahasamy hafa anao sy ilay tovolahy tratra namaky coffre de lasainy tsy hafa na tanora, fa ianao fotsiny tsy mbola tratra aloha. De ohatrany hoe nahakolokolo, nanana ny soa ianao, fa ny tena marina mbola tsy tratra aloha ianao. Raha mbola aloha ny tratra de afaka mizesta ny olona, afaka mizesta ny sasany hoe io aloha fa tratra, fa mbola tonga ny fotoana hatratrarana anao. Azafady toko, inona ny fanafody aloha? Ao anatin'izay hoe mpatsaraitsomby vava izay, de amin'izay fotoan'izay ianao vao confirmer fa ianao soa ihany koa. Fa hatreto aloha mbola soa entre guillemets zay mahakolokolo manana mahakolikoly. Zay indray ny ianao manko zay, zay mahakolikoly manana ny soa, zay manam-bola manana ny soa. Mahakolikoly. Ohatra ny bois de rose, bananao n'izao, bananao n'izao, de tsy menatra akory ianao. Menao promesse ny vahoaka hoe ity no andanantsika. Nefa ny lalakafa ny lalanao.
Ny promesy nomenao tsisy tanteraka nandray ary ny olona ndray ny samborinao. Satria ny olona miteny anao amasom-bahoaka ary miteny maso eo ny olona vao tonga saina hoe aitsika soa, vao fitaky lerangaty aitsika soa. Nondraisin'ny lerangaty soa tsika. Soa tokoa tsika satria 25 000 tamin'izany andro, Paolo kely izy 25 000, asa angamba ny tatseriana kely tatsy izy 50 000, de amin'ny manaraka ndraika ama mety ho 100 000 satria miakatra amin'ny vidim-piainana, miakatra koa ny vidiny soa. Eo ny tena olana amin'ny firenena. Ao ny manome ny teny hifanarahana, mena vahoaka zao. Fa io anestezia izy le raha naman'izay. Misy raha naman'izay any Tsiafa, zandry kely zay. Bonne parole fotsiny izy fa anestezia ny tena marina. Tratran'ny anestezia eo anao, tratran'le bonne parole, hay le bonne parole kay mahakolikoly manana soa. Ka soa ve anao? Satsy izy biginata. Fa ny tena marina ve? Ny tena marina biginata. Si je puis me permettre. De ny tena tokony fanontaniana tany amin'ny farany de hoe za aloha ianao tsy soa. Ianao ve manontany indray ianao an'le olona ve hoe fa ianao ve soa? De tokony farananao tamin'ny tena marina qui soa daholo tsika menakavy. Qui soa daholo tsika menakavy, qui a des traits d'union soa. Za moa efa tron'ny olona loko sara teo, tsy mavesatra amiko zany, fa zay ny tena marina. Soa daholo tsika menakavy satria ny antony, ao no mora fitahana, ao nefa voafitaka mbola mizesta ihany, ary ao ny mpamitaka, ce sont les vrais cochons, les vrais kisoa. Zany hoe tsisy mahasamihafa atsika, tsisy mahasamihafa indrindra ireo mpitondra firenena malagasy, ary zay mahatonga an'le vahoaka hoe tsy taitra intsony amin'izao fotoana izao satria on leur a traité de pute, on leur a traité de kisoa, on leur a traité de soa. E ben sato ozy zareo aok'izay, leo zay. Tsy metimety ny fahasalaman'ny paosinareo satria nareo ery amin'ny sisiny. Voatsipaka tany ny atidohanareo, de izay natsoanareo nde hidiny eny Analakely eny amin'ny 13 Mai. Azafady ozy le malagasy. Tsy metimety ny fitondranao. Tondra 100 000 anao, 50 000, raisy mivoaka de tonga izy mitery. Vao lasa ianao de mety tsy vanina koa le bandiny ozy. Izany ny zavatra ataon'ny vahoaka e. Tena, le vahoaka zany tena vitsy, pour ne pas dire hoe marina fa misy le angoniment hiezaka te hanova. Fa par rapport an'le tamin'ny hoe 2007 sy ny taona 2000, dia manahirana mieritreritra an'le fandehan'le raharaham-pirenena satria potika tanteraka le esprit révolutionnaire ary le attitude le vahoaka hoe révolté tsisy tsony ao anatin'le hoe toe-tsaina na le culture malagasy satria efa lasa soa daholo isika menakavy. Efa lasa kisoa daholo isika menakavy. Ka anka na de ny teny, ny fanomezana azy, ny fampilokalonkana azy. Ataoko ty, ataoko zao, ho jereko ty. Fa aza matahotra ianao ry vahoaka malagasy. Izy ty à tous les échelons.
que ce soit micro ou macro, dia misy foana ny fivadiana ny fampanantenana na tamin'ny teny nomena zany, na tamin'ny teny ny fanomezana, ary eo no mahatonga an'le ny niveau ambony indrindra amin'ny makisoa ny kisoa de any amin'ny sehatra ny fitondrana any aloha. Ary io zavatra io nanomboka tany amin'ny taona 577 no nanomboka voafitaka ny vahoaka, ary nieritseritra foana hoe zay no natonga tany amin'ny taona, raha tsy diso tany amin'ny taona 770 dia nanomboka teo ny nalahelo an'ny dadabe. 770 akory ary dia efa nanomboka nalahelo an'ny dadabe, ary natsiaro an'ny dadabe tsiranana mihitsy ny malagasy takizay, ary nanenina tongotra mahatanana malagasy tamin'izany andro zany. Eny fa na dia amin'izao fotoana ary eo no tena zava-doza hoe tena takizay any raha nijanona tamin'ny la Frantsa. Aiza ho aiza la Réunion amin'izao fotoana izao. I la Réunion manana ny autoroute lafo indrindra eto ambonin'ny tany. Ny fitsaboana manana ny carte vitale any any, manana ny hoe raha sendra en chômage ianao dia misy assurance na allocation au chômage raisinao. Tsy misy ny olona hoe matinoana zany, fa be dia be ny organisme manampy ny olona ao anatin'ny anohanana. Eny fa na dia aty an-dafy aty ary, efa tena faran'ny nandro ianao matoa tsy misakafo ny atoandro na ny alina, tsy fantatrao ny lalana tokony handeha. Fa dia tsika malagasy tsy misy zany rehetrarehetra arofanina izany. Misy moa le tamin'ny tele zay dia ozy izy nga fidèle hoe ny lerangaty ozy izy nampiakarina ary le niveau an'le resaka tsisy azony. Ny eny kely tokoa tena tsisy azon'le bandy mihitsy izy fidèle. Zany hoe na dia andeha hiaro an'le fanjakana raha, olona tahaka ny Soa no nalefa teo, zany hoe il est tout simplement vendu, acheté. Il n'a rien dans la tête, strictement rien dans la tête. Dia olona ohatran'izany nefa mitsangana ery amin'ny télévision malagasy ery miaro an'le fitondrana fahambaraka. Dia eo no miseho sady miboridana le hoe Soa. Hoe tena kiala soa tokoa le bandy ity zany. Ka manahirana ao anatin'ny fiarahamonina malagasy ny hoe tiany ny fanomezana nefa tsy tanterahana, tiany ny ekena nefa ny tsy atao. Satria io mihitsy no tena fototry ny tsy fampandrosoana na hoe androso iakavia na iakavanana, fa plutôt mandroso mitorona ny firenena malagasy nanomboka tamin'ny 577 izay miteny hoe diso zany dia afaka mijoro izy, jereo fotsiny mikajy rehetrarehetra, calcul macroéconomique rehetrarehetra fa tany amin'ny taona 2077 no nisy balance commerciale teo amin'ny firenena malagasy, zany hoe ambony kokoa ny exportation noho ny importation, ary nanana ambombava ny banque centrale na ny amin'ny devise na ny amin'ny vola tao anatiny, zany atao hoe banque centrale zany. Tsy nisy zany hoe andehanao risirosy volamena, tsy nisy zany hoe andehanao risirosy bois de rose, tsy nisy zany hoe olona tonga dia nanankarena tapoka flèche beterie ananina tery nefa mivarotra tomobile, mpiasan'olona no nataony fa tsy maintsy nianatra ianao, ary nianatra mafy tahaka an'ireny Ry Sara Randriamandrava, ry Andrema Olson, ry Pierre Randreva Mianakavy Prala reny, zay vao tafavoaka tahaka ny olona rehetra. Tsy nisy miracle tamin'izany fa zay mahakolokolo tokoa no manana soa, fa tsy ny hoe mahakolikoly no manana soa tahaka ny amin'izao fotoana izao.
mila mandinika zany, mila mieritreritra mafy mihitsy zany mivoaka malagasy hoe mafy ny frauton'nga Fleuriny fa non seulement tsika menakavy soa araky ny hirany bignata fa en plus tsika menakavy kisoa ihany koa araky ny hirany Fleury raha kotra malala. Nefa ny mahafinaritra ny sasany ny azahoany soa ny mahasoa azy dia aleo miaritra satria izay maharitra onika vatan'andriana tsy maintsy miaritra soa satria vadina reny. Dia isan'andro mivokala ny soa dia lasa mangamanga feo anaty poketra fenao tibaly efa vonoto firiny izay tonga eo farafakena mitondra 3 alina mody raha tsy dia misy ny ady varotra soa ihany ny soa fa tsy vola rehetrarehetra azo dia tongom-barotra dia rehefa hodivenany maraina manakana taksi dia mody valabalaky ny taraina domelomelo ny fanafody kozy ny kilina tsy esansaina mitady vola ozy izy fa tsy mangalatra nohaniko androany dia tafoko ny alina loko ny tady toy izay mangataka. Nandetena ny fotoana mbola tsy nova ny fahazarana vola kosa aloha ny tombo hoe entana simba ny farany dia nilozan'ny avady ny soa nilozan'ny tapaka sy namana ndroasin'ny piraitana ny soa fa mampianatra atsy ny zanany dia lahanjary soa maty asy ny soa irery tsy sority ny soa dia tsy hitantsony soa dia soa ihany ianao fa tsy soa soa ihany ianao fa tsy soa soa ihany ianao fa tsy soa. Dia soa ihany aho fa tsy soa fa tsy haiko hoe ianao ve soa mirary soa ary Golden Record. Eny ary mirary soa izy bignata mavesatra ny frapy zany ary tokony hahatonga saina sy hampieritreritra amin'ny zavatra tokony atao rehetra fa izay nahatonga nanonteny hoe ianao ry malagasy lalaovin'ny mpanao politika ianao dia eo ianao no taraiky fotsiny eo satria ny zavatra dia lasany amin'ny tombotsoan'ny rahalahy fanao fa mbola misy soa ihany tombotsoan'le mpitondra sy ny karazany. Bon alefako ty tenin'ny ray aman-dreny Ravalomanana ity satria ity ny tena resaka tatoato ary alao alefa ilay izy dia mihainotsika rehetra. Aza miala aiza izy teo nakaiza anao dadavalo a. Davatra aiza aloha fa tsy mety dia hatratiako ve dadavalo dia tsisy demokrasia koa tao. Tsika saika nataony mpanohitra ankoatra ny fanakatsakana anazy manokana tsy hivezivezy ho ny filoha teo aloha sady filohan'ny rodoben'ny mpanohitra Marika Ravalomanana androany.
Isan'ny mitany sainy marika Ravalomanana tamin'izany ny fanakanana azy nanomboka tamin'ny taona 2021 tany amin'ny lalam-pirenena faharoa, ny fanakanana azy tany Brickaville, ny teny Soavinandriana ary ny tsy namelana azy ankalaza ny tsingeritaona nahaterahany tao Toliara ary farany teo ny tao Antsirabe. Satria ve mivezivezy eto amin'ny tany sy ny firenena malagasy, eto amin'ny tany sy ny fanjakana malagasy, dia manahirana an'ireo mpitondra. Lasa laharam-pahamehana reo ve ny manakatsakana anahy. Ary tsy mahay zaho ahy ihany, fa mafoloan'ny fanoherana ny tenako, sady foloan'ny antoko tiako Madagasikara, dia ahitany antony foana. Na mena atsimo aho, na mena avaratra, na makany Antsirabe, na makany Toamasina, dia voasakana foana. Ino hoe aminareo hoe tena efa mihoatra amin'ny fefy. Tsy hita tsoa izy lazana azy satria fanitsakitsahana ny zo maha olombelona ny olombelona, ny zo fototra ananan'ny vahoaka malagasy, ananako. Ary tsy vitan'izay fotsiny aho. Manana statut ancien président mahafantatra an'izany izahay. Ankoatra ny fanakanana azy efa inefatra teny an-dalana dia navezivezy ihany koa ireo mpanomana ny hetsika tao Antsirabe ny sabotsy 20 May lasa teo, hoy Marika Ravalomanana. Tsy hoe manantanina ny loza, fa miantra eto amin'ny firenentsika ny tena loza amina tambo. Ary raha mahita le dispositif niraisin-drareo tany Antsirabe tamin'ilay fotoana tao, zavatra tsy fitranga. Fa tena ahitana zao mihitsy hoe zao ny ohatran'ny olona any amin'ny tany miady reny, na any Ukraine ara tsy ohatran'izany. Ameko anareo ty sary ty. Ameny an'ilay toerana ivoriany zay fa hoe tsy avela taria Macron dia nomeny an'ity sary ty. Ilay sary tsara dia hitanareo. Ty sary ty reto ilay gendarme be da be sy ny polisy sy ny moregina. Zay nafarana avy aty hanao renfort. Nefa ilay toerana ivoriana ahoana isy olona hiditra ao. Zany tsy filambotsary. Nanao fangatahana ny olona tsy namaly izy, tsy niteny, tsy nivolana. Tapitra ny fotoam-pianarana dia andao ilany enina ihany mba hanatona ny tompona niraikitra mpahefanany, ny préfet zany. Eo amin'izay narirarira amin'ny préfet, tonga avy nareo amin'ny efatra, tonga avy nareo amin'izao, tonga avy nareo amin'izao. Olo madame le préfet. Hainao nge ny asanao io. Ary mino fa tena mahino ny afy ianao, mba tonga apetraka teo. Ny asa niaraka tamin'ireo préfet reo ato taloha. Solo tena mpanjakana any amin'ny toerana iny ianao. Dia ianao ve dia tsy eritreritra mihitsy hoe tapitra le 72 heures izay nomena an'ireto tokony efa tsy mamaly dia ekeny. Efa ao anatin'ny loza tanteraka i Madagasikara amin'izao fotoana izao manoloana ny fanitsakitsahana ny demokrasia, hoy ity filoha teo aloha sady filohan'ny RMDM ity. Tamin'izy mbola kandida, tadiditra tsara ilay toerana, teny amin'ny TV milaza hoe ry zany lany. Dia manaiky anao ato filohan'ny mpanohatra président Marika Ravalomanana. Hay ve ho aho, nanaja tsara, niandry tsara, inona ianao ny teo? Efa za zao no nahazo ny vato be indrindra taorinany. Zany hoe raha mbola tsy vita le contre ny doublon. Dia nanaja tsara hoe manaja tsara ny institution izay namoaka ny didy tsy azo voalozana. Azo raisina fa tsy mitombona. Tsy mampaninda azy zany. Fa ty ampiseho amin'ny vahoaka malagasy hoe isika tokony anaiky ny miasa toerana. Miantso ny vahoaka malagasy ny hery velona rehetra eto amin'ny firenena mba hijoro manoloana izao zavatra iainana eto amin'ny firenena izao noho izany i Marika Ravalomanana androany. Niantso ny mpitandro ny filaminana sy ny tafika ihany koa ity filoham-pirenena ity mba hiaino ny feon'ny fieritreretany ka tsy anaiky ho atao fitaovana politika tahaka izao intsony. Manao antso avo amin'ny vahoaka malagasy rehetra tsakanavaka ny tenako. Ireo antoko politika tsakanavaka ny fiarahamon'ny firenena rehetra mba asay hijoro. Ireo syndicat, ireo olon-tsotra izay alaina ny fananana. Manao antso avo ao amin'ny maramila. Ny polisy ary ny zandary. Tsy anaiky atao fitaovana politika sy herim-pamoretana. Fa aoka ny tombotsoam-pirenena no atao loharana. Tombotsoam-pirenena no atao ambony satria hiaro ny vahoaka sy ny fananana nareo.
Tsy hampempotra azy izao antso-jay atao aminy sy ny mpanaradia azy izao ny filoha teo aloha Marika Ravalomanana tao anatin'ity fanambarana nataony androany tao amin'ny fandaharana miara-manonja ity. Ia, fananiko tsy nitapahana mihitsy le intervention ny Andriamatoa Marika Ravalomanana. Zao raha ohatra tsika zany mihaino ny teny nataony Andriamatoa Ravalomanana dia fehezina amin'ny teny anankiroa hoe amin'ny fanontaniana hoe misy demokrasia ve ao Madagasikara? Satria ny tenako izay miteny dia tsy any Madagasikara fa aty Frantsa. Dia valin'izay raha ohatra mamaly ianao tonga dia tsy mila mikaroka lavitra na hoe mila bac plus 10 zany hoe any amin'ny professorat zany na hoe professeur à l'université na hoe mpampianatra eny amin'ny ISCAE na observateur de la politique internationale na expert amin'ny sciences po dia tonga dia mavaly hoe tsisy demokrasia any Madagasikara. Tonga dia izay ny valiny. Fa izao andaontsika tareto kely no saintsika menakavy araky ny fandaharana fanaontsika eto foana isan'andro izay tsy voatery hanaraka ny sitrapon'ny mpanao politika na hoe anaiky fahatany fotsiny tsy misy fahanazavana fa tsisy tokoa ny demokrasia any Madagasikara. Miara-manaiky izay miteny ny contraire an'izany dia fa makany amin'ny ary miandany amin'izany atao hoe fanatisme. Le constat global, le constat synthétique, la situation générale traduisent qu'il n'y a point de démocratie à Madagascar. Fa izao mba hampatsiro azy mba hoe olona nianatra sy misaina no manaraka itony fandaharana itony dia apetrako le contradiction ao anatin'le hitondrako an'le fanazavana azy. Démocratie sa démoncratie? Démocratie sa démoncratie? Zany hoe avy amin'ny démon zany, DEMON, cratie. Ve no misy ao Madagasikara? Zay angambany mba plutôt hoe akademika kokoa ny hitondrana ny resaka fa tsy resaka de bas étage. On va pas se verser dans le fanatisme, mais on va plutôt analyser cette histoire de antidémocratie ou démocratie à Madagascar. Zao fananiko nanao an'le thème de frappe-crâne teo hoe soa ary nanomboka hatrany amin'ny taona 570. No efa soa isika mianakavy. Dia zao angalako bahana mihitsy. Ny tena problema ny firenena malagasy
tsy ratsiraka. Onga aratsiraka dide hoe zany probleman'ny firenena malagasy. Tamin'izay fotoan'izay any teny azy hoe diso ianao monsieur le président. Diso ianao. Tsisy olona zay tsy nanao fahadisoana ho aho. Fa rehefa nanaiky hoe satria aza adinonareo nanao fialan-tsiny public Andriamatoa Ratsiraka Didier ny volana avrily 1970. Lavabe zay tantara zay fa rara ny olona nitraité anahy hoe adala rehefa niteny an'izany tamin'izany andro arizo miresahako an'izany. Fa niala-tsiny publika izy hoe diso ary tsy tany. Zay no nasaiko ny teny hoe nanomboka tany amin'ny 5,700,000. Mafy anie zany. Mila fasahiana anie miteny an'izany raha ohatra hoe olona nieritreretinao hoe ny-admirenao, ny-considérenao zany hoe Ratsiraka Didier zany. Fa manao désaveu anao, mi-reconnaître anao hoe nanomboka tany. Nisotsika menakavy. Zany hoe tsy afaka manao analyse partiale na hoe miandany atsy ianao na miandany aroa rehefa tonga amin'itony sehatra itony hoe karazana observateur na vie publique na politique na sociale na économique. Dikan'izany raha andeha an-tany amin'ny Andriamatoa Marc Ravalomanana na ny mpitondra politika hafa dia amin'izay fotoan'izay hoy nareo menakavy aly pro Ravalomanana na ry anti Ravalomanana. Fa raha ijery ny fototra io aretin'io dia tany amin'ny taona 5,700,000 ihany koa io no niainga tompoko ary ny rasinina ny dia ilay rotaka nanomboka ny 13 mai 1972. Zany hoe nivoaka ny faritry ny kazerina, ny miaramila, ny polisy dia nitifitra ny vahoaka. Ary teo no nahitana fa ireto miaramila sy polisy reto dia azo ampiasaina amin'ny fomba izay mampety azy kanika na dia dadabe Tsiranana raha tafiditra tao anatin'ny piège-ny politika hoe tsakitraky 100,000 dia voatery niravaina tamin'izany atao hoe FRS tamin'izany androany. Taty aoriana voatery niravana tamin'izany atao hoe rezepy. Tsy haiko raha mbola miexiste izy na tsy miexiste amin'izao fotoana izao. Fa izao rehefa niteny izy hoe zany probleman'ny Madagasikara dia niteneniko izy nahitsika izy tamin'izay diso ianao monsieur le président. Tsy ianao no probleman'ny Madagasikara fa nareo mpanao politika. Taitra be izy tamin'izay. Sakibedy izy satria izy fomba n'le avec sa voix tonga saina tapika izy marina izany izy. Ianareo mpanao politika ho aho no probleman'ny Madagasikara. No fitahanareo mpanao politika ny malagasy. Nareo mpanao politika dia tsy mahay mifandefitra. Tsy hainareo mpanao politika ny fampidinika ny zavatra mahasoa ny vahoaka fa ianareo dia mitoro-tena toy ny lolo fotsy ary misoratena toy ny voatango fa ianareo rery ny tompon'ny famarinana ny tenin'ny ankavia dia ny azy ny marina amin'ny tenin'ny ankavanana dia ny azy ny marina ary rehefa tsy tanteraka io dia ndray mampiasa hery ndray mampiasa vahoaka. Le vahoaka nefa mora manipulena dia matetika ilay mampiasa vahoaka no mavita manongana an'le fanjakana satria le miaramila koa miala avy any amin'ny vahoaka azadiny mifototra iangana. Ka raha ohatra te haharitra eo amin'le fitondram-panjakana ho aho dia apetrao ny sehatra ahafahana mifampidinika. Efa misy ny Assemblée nationale aloha izy sy ny CSR sy ny karazany kinandrety non samy malala isika menakavy ianao malala noho izaho fa misy ny alabato.
izay mitondra eo amin'ny firenena no tompon'ny fangalaram-bato. Vitsy ny olona no masaha miteny an'izany ary mbola veriko izany eto. Tsy izay tsy malala fa ny fahatongava na io merany retsy toaina naina io ary samy malala mivoaka an'Antananarivo fa tsy io nylany teo fa irina. Mbola tohizako na Andriamatoa Andry Rajoelina amin'izao ary samy malala ny malagasy rehetra fa tsy lany Andriamatoa Andry Rajoelina fa Marc Ravalomanana ny lany. Na tamin'ny andronay tamin'ny 97 ary samy malala ny malagasy rehetra indrindra izay tao anatiny fa tsy Ratsiraka Didier ny lany fa ny professeur Albert Zafy nanomboka tany amin'ny nahafantarako an'izany atao fifidianana teo amin'ny taona 1990 mandaka tonga aty dia tsy nisy izany filoham-pirenena hoe lany tamin'ny fifidianana izany tompoko. Alabato hatrany nisy. Noho izany ny probleman'ny malagasy hatreto aloha raha izay le fanazavana voalohany izay dia tsy ny demokrasia loatra fa ianareo mpanao politika. Ianareo ny tena loza miantra ary tsy vao androany ihany no misy loza ao amin'ile firenena fa efa niantra nanomboka tamin'ny taona 1979. Mpangala-bato nareo mpanao politika tsisy akanavaka na iray aza. Fa tsy hoe androany Andriamatoa Ravalomanana no miteny sy mitaraina ohatran'ny hoe Saint Pierre madio mangatsakatsaka tsy nanao an'izany hoe action na acte non démocratique na anti-démocratique. Jerena hatrany amin'ny fotony le zavatra mitranga mba ahafahana mandamina ny zavatra ho avy amin'ny firenena satria ny zavatra sûr et certain raha ohatra ny Ravalomanana tombo eo amin'ny fitondrana dia mbola izao ihany no iainan'ny malagasy. Aza manofy miatra an'izay ianao malagasy satria eo indray ianao verina soa na ikala soa. Tsy vao androany tsy vao hoe Marc Ravalomanana na Andry Rajoelina nitondra an'izany atao hoe tsy fisian'ny demokrasia fa demokrasia nisy tao Madagasikara nanomboka tamin'ny taona 1979. Olombitso no manapa-kevitra momba ny lalana tokony an-tanan'ny Madagasikara amin'ny alalan'ny mahakolikoly manana ny soa. C'est un acte de démon. Zay no mahatonga ilay izy démocratie. Ka raha androany isika menaka vao menomenona hoe tsisy démocratie ao Madagascar, c'est trop tard. On n'a jamais su résoudre ce problème. C'est un problème inhérent aux politiques et aux politiciens qui sont acteurs, qui sont les acteurs principaux de cet acte non démocratique. Et personne ne peut s'en débarrasser, ne peut se dire, ouais, surtout entre vous, panneaux politiques, non, c'est un acte non démocratique. C'est pour ça qu'actuellement, le peuple, il ne souhaite plus. Fatan fa tsy mety ny fitondrana Andry Rajoelina. Fatan fa misy tsy mety ao ary tena goavana ny tsy mety ao. Misy fanontana ao. Zao, efa voafitaka ihany ty poly voafitaka ao zay manome be ihany ny raisiny. Ohatran'izay koa le tafiky. Tsy indray mandeha tsy androany Andriamatoa Ravalomanana no niteny tao anatin'izay 3 taona, 9 taona, 10 taona, 12 taona nanompohana na hoe ahoana moa filaza zany nanohatra ny fitondrana Andry Rajoelina izay no niteny hoe tsy anaiky intsony aho. Jamais Andriamatoa Marc Ravalomanana ka niteny hoe ijoro aho. Ka iny tokoa izy tonga ery amin'ny 13 mai mitarika ilay vahoaka hoe ndao azy. Fa ny olona no antsoiny ijoro. Miantso ny tafika hozy izy, miantso anareo syndicat, miantso anareo zao dans son palais. Et lui, il reste là. Il attend qu'on l'amène le pouvoir. Mais non, ça n'a rien de révolutionnaire. C'est tout simplement une manipulation de bas étage.
Ben oui, vous êtes en train, vous tentez de manipuler les gens. Miantsonaoa, miantsoniana, fleuria, Julius, Nukele, Wotantaluzan. Miarak Jean François Bento. Dia tsy lanin'lery le bany dia zana se mihinana azy. Dia ohatran'izay koa ty zavatra ity. Tsy lanin'ny Ravalomanana nge André le iny izy tonga dia midina. Midina ho ahy eny Analakely ianao. 13 mai hitan'le vahoaka hoe io afasa. Zaho aty ty ho aza. Dia amin'izay fotoan'izay mandeha ty zavatra ity. Au moins mba hitan'ny olona hoe io tokoa ianao vovomouillé. Fa ty zavatra ity efa hitan'ny olona ny ianao fa karoty e. Fa hitan'ny olona ianao fa karoty dia afindran'ny olona tsy afindran'ny olona tsy afindra karoty zany le amin'ny volet. Mody mifirapy izy nefa latsany kely fotsiny tonga dia poa. Ohatran'le amorti amin'ny tenisy. Mody andeha hifirapy izy nefa amorti. Hainao tsara zany satria mpanao tenisy ianao. Ka ny fototry ny acte non démocratique na antidémocratique tsy voandroany. Tompony andraikitra tao daholo izay nitondra ny firenena. À toute exception près. Aloha tsy teny fa samy mandinika daholo tsika hoe izy tamin'ny andron'iza moa zany no mba afaka manao mouvement populaire. Tamin'ny andron'iza siza nareo mamaly azy dia mandiny dia mieritreretra iza moa ny filoha azy nopaina, iza ny filoha azy natao an'izao dia izao. Raha miteny ianao hoe amin'izao fotoan'izao tsisy démocratie, sambo manaiky anie. Fa io zavatra io tsy voandroany tompoko. Dikeny. Ne parlez pas de démocratie, parlez plutôt de démocratie. Et est-ce que vous en faites partie? Ou vous en faisiez partie? Za aloha tsy tao. Inga biginata. Ka raha sanatria ianao da anisan'ny olona acteur atao anatin'izany hoe démocratie zany dia aleo ireo olona apetraka. Ho anareo tsy mpanaraka an'ilay démocratie koa apetrao les structures naleo sehatra ahafahana miresaka. Samby mahalala ho miverina ihany le teny tamin'izany andro any tamin'ny taona andrasany 7 hoe Monsieur le Président, tsy ianao ny problème fa ianareo politika. Ianareo mpanao politika. Apetrao atsangano ny sehatra ahafahanareo mifampiresaka, mifandinika, mifanakalevitra efa nataonao ny izy ho azy. Tamin'ny androny ianao namorona ny CSR. Jereo fa nilamina tamin'ireny ary tamin'ireny ary mbola crise mafy. Zao efa mba manomboka miakatra ilay économie, aleo mba hisy sehatra ifampiresahana. Dia ohatran'izay koa ny atoloko ho anareo amin'izao fotoan'izao satria c'est bien beau de dire, de donner des observations, certes impartiales. Il faut aussi donner des solutions. C'est pour ça que les gens y suivent cette émission. Apetrao, tsy hoe fikaonandrom-pirenena na hoe fampevana. Mba mandiny raha. C'est un pouvoir qui a été élu. Même Marc Ravalomanana lui-même reconnaît ouais nanaiky amin'ny fifandimbiasa mpitondrana sy fahefana. Lui-même il reconnaît que inona ny ilana hoe fihaonandrom-pirenena. Andeha hanao fikaonandrom-pirenena mba azahoana place, hifampizarana place, izy anao anaiky zany. Un pouvoir qui a été élu et admis par vous-même les politiciens. Dia izy ve dia andeha anaiky hoe iny efa anao fikaonandro dia andava gouvernement. Mandinika aloha e, mba hoe tsy anao forcine, forceps foana zany le zavatra atao. Et d'autant plus izy miteny ianao hoe loza sy ny karazany, tsisy solution menao momba ny fampandrosoana mba hampatonga an'ilay vahoaka hoe tonga dia hoe mba misy mba miverina indray finanana trondro isaky ny sabotsy maraina dia lahady mba mihinana henan-kisoa sy ravitoto, efa tsisy tsonony zany. Oui, tsy maintsy manao soa kely aloha papa. Mandritra ny herinandro miasa. Oui, miasa manao soa. Dia ny lahady mba mihina kisoa.
dia vorovoro eo ny fianakaviana soa, mpiasa ny soa, mahakolikoly, manana ny soa. Ianareo mpanao politika, ny olana ny Madagasikara. Azatsoina mihitsy izay vahoaka, azatsoina mihitsy ny vahoaka hoe miantsa anareo aho hijoro, miantsa anareo aho izao. Tanka mbola ireo miaramila ireo mitovy amin'ny soa, tanka mbola misy mahakolikoly, manana ny soa, dia aza manantena hoe isy zany ry vahoaka malagasy, isy zany hoe fiovana ao Madagasikara tany. Fa na ho tonga eo ary ny voasakatsakana amin'izao fotoana izao, dia efa mba hitantsika koa ny nataony teo aloha kely teo. Hoy, andeha hijorojoro hilahatra ianao, hiteny hitabataba, tsy fanekeny hoe fa ahoana kosa ty avion vidinao ty, no tsisy appel d'offre, tsisy ninona fa tonga dia ministra Ihaja manapaka azy ihany. Ahoana kosa ny olona mivarotra menaka, ianao rery no tsy maintsy mivarotra menaka fa tsy ny olona rehetra. Ahoana ny manafatra vary tsy maintsy ianao rery miaraka amin'ilay olona teny nosy zato. Ray minitra tonga dia mijoalajoala ny tranon'ilay olona. Ny olona efa nanao vary hatramin'izay tonga dia tsy mahazo tsony, tsy mahazo manao. Izany hoe efa fanaonareo menakavy io, fanaonareo menakavy mpanao politika, ianareo no tsy demokraty ao amin'ny firenena malagasy, ary nareo no fototry ny olan'ny firenena malagasy ka mampatonga ny malagasy tsy mandroso. Noho izany, les démons du non-développement de Madagascar, ce sont ses propres enfants de la politique, sinon politiciens malgaches. Ekena fa tsisy ny demokrasia fa nareo no fotony izay ny démocratie misy ao Madagasikara ary tsy vao androany any efa nanomboka tany amin'ny taona 1970. Ka mifamalifaty eo nareo menakavy. Oy, tsy moramora tamin'ny andro rajelona anie zany hoe amin'ny roa maraina nandalo tao an-tranoko satria za mipetraka amin'iny Ambatobe miakatra iny, miaramila efa presque 4 camions andeha hisambotra olona ray. Olona ray. Tsy mora tamin'ny andro rajelona anie zany hoe miala misaoty tamboho e. Miala ao an-trano andeha hanenjika ny tranony, mitsiriparipaka ny natin-tanimbary any, andeha hamonjy ny tranon'ny professeur Albert Zafy, dia vao maraina dalahy dia tonga dia tsy maintsy niala maraina be indray nandeha namonjy ny résidence amin'ny ambassade de France. Raha tsy nisy zany, tsy namalifaty izy. Tsy moramora tamin'ny Marc Ravalomanana anie zany hoe tapitapoka eo, tonga dia misy mille milliards. Fa amizay, répression fiscale, redressement fiscal. Malina izy raha niditra tonga tany amin'izany atao 2002 ary namalifaty amin'ny alalan'ny hoe azalambo. Normal raha tonga teo amin'ny fitondrana Andriamatoa Ratsiraka, voatery nitsoaka tany amin'ny taona alohan'ny taona 2009 satria ny filoham-pirenena Dorosamborona. Izany hoe le famalina faty zany, tsy vao androany ka hoe androany Andriamatoa Marc Ravalomanana no miteny dia tena c'est vraiment la victime au grand V, mais non. Raha tamin'izany andro zany no nisy hoe tany amin'ny taona 2000 ny ohatran'io efa feno olona ary amatapitrisy any Analakely. Fa maninona ny olona tsy midina dia tokony manontany tena apany etretena mijery fitaratra rehefa tonga ao Dosy Andriamatoa Marc Ravalomanana hoe zato koa ve dia tsy nanao didy jadona, fa mino aho fa mivaliny tonga dia manaiky Andriamatoa Ravalomanana hoe zany tompony didy jadona ary navita betsaka noho ireo hafa ireo satria zany tompony natao hoe azalambo. Zany tompony hoe managadra olona ary rekory ny fanagadrana olona raha tao Madagasikara. Dia vita mivoaka ny valim-panontaniana. Hany ka na dia hoe tsy mandeha ara-le économie, tsy mandeha le fampandrosoana an'ilay firenena, efa be loatra. Il y avait beaucoup d'eau qui ino izy teo,
qui coulait sous le pont où izy ny fitenena. Fa maro loatra le rano nandalo tao ambanin'le pont efa reraka le malagasy. Mbola andito olona indray zany de tonga anay zalahy de mandalo izy koin. De faharzalana indray ny tompony de misy mpanakarena vaovao indray zany de tsy azo kritikena indray, tsy afaka manoratra indray amin'ny Facebook, fa raha vao manoratra amina indray de efa tonga de efa iny direct tany an-tanimora. Pour rien de mikatra le malagasy ao Madagasikara e. Tsy indray mandeha ianao na indroa mahena bainina. Elany any an-dafy de afaka mikozy. Afaka miteny ane lahy ary isaorana ny lahy zany e. Fa zay ne tsy afaka miteny bainina e. Et c'était pareil. En l'an 2000, 2002, 2003. C'était pareil avant 2000. Seulement, c'est Facebook qui a changé. Pas les Ravalmanan et les consorts, les politiciens malgaches. Voilà. Est-ce qu'on en est? Donc, ratsika rehetra no miteny hoe zao. Problemanareo mpanao politika io, amboary aloha. Fa fao ny tokotaninareo de mifampiresanareo fa ahoaka zay fa leo an'le ady Ravalo, Andry Rajoelina Ravalo. Ianamary quand même. Aloha mba hiakatra fidèle na iriny e. Vraiment, non, ianamary. Sur ce, je vous dis au revoir. Matapiona, fantatro fa marinareo mitezitra amin'izany. Kanefa ny zavatra tena mba iriko ary tena hoe fandriko. Sanatry izany ny inona valo mitondra de ohatran'izao ihany ny ainana. Aza mahita fa ny latsa ataoko anareo menakavy amin'izay fotoan'izay de angamba niopa soa sisa tsy hitranga na tsisy eo. Fa de amin'izay fotoan'izay nareo menakavy vao tonga saina hoe tena grave fa io fa marina ny causen'ny ery. Fa afa-barakitsika menakavy fa ny eo ihany ny eo. Zay le izy. Inona ny azonareo atao? Zay le izy. Ty fampanantenana tamin'izany ihany zany. Samy malalitika hoe inona ny tamin'izany. Dahoary. Betsaka raha maramila sy miambina ny tanàna zao e. Sana betsaka raha maramila sy miambina ny tanàna zao e. County Mirna Asai Mawitini Aiko Mole Verna Tuftan Tonalas Ilava Tareketni. Izany mba misy olona mianatra mba mianatra ny frantsay angamba ty Daniel Rakotonandrasana ty de ialoro de tsy ny akory mian'le heviny fa de c'est la vérité qui blesse. Merci Sylvain. Sana betsaka raha maramila sy miambina ny tanàna zao e. County Mirna Asai Mawitini Aiko Mole Verna Tuftan Tonalas Ilava Tareketni. Fana tenana Efamiena mixlubi Facimis piazzarana Semet fiuva Efasano flufe. Fanantenana izy. Tena niry fiovana kanjo. Ino tsara ty tonony ty. Ty voandroany ty ty no ny forona. Fa raha misy hira makarary fo mieno azy. Karaha mieritreritra anareo mpanao politika de niozona sy niopa sisa angamba ny tsy mandeha. Dahoary. Sana betsaka raha maramila sy miambina ny tanàna zao e. County Mirna Asai Mawitini Aiko Mole Verna Tuftan Tonalas Ilava Tareketni. Fana tenana Efamiena mixlubi Facimis piazzarana Semet fiuva
efa zaro flofeno eo voana fave taona maro lasane hoany zanakamanjaviny mbola tsy vokataya efa taona fivery no natenany tona soso aitatsinona nireny netano mainavoko netomony faramaniny tiancho amiatery tiaona falme fanimi moto marena mini atsindeze manayao fazese oma ayao fazese oma Yuma Tiuba, Turuni Fana Kenduba, Turuni Fana Kenduba, Tisanumina, Efasai, Wahulu. Now, Vena Roijaga, Asangama Swats, Woto Berlaga. Isika tiurama, Rauvina, Rauvina Ruita, Asangama Tuas, Lutu Berlaga, Isika tiurama, Pauti Mierna, Pauti Maf kuku Farsana tenana Efamia bici lupi Faci misha taram Rauvena noetan Rauvena noetan Roto Berlaga, Isika Siurama, Rauvena noetan, Asangama Tuati, Roto Berlaga, Isika Siurama. Rauvena noetan, Asangama Tuati, Roto Berlaga, Isika Siurama, Rauvena noetan, Asangama Tuati, Roto Berlaga, Isika Siurama. Matandrin killis, di fiera di tia ne cate figlia. Matandrin killis, fortuna la cima mi vita, di faccia era maita, sarà nulla se la vita rapta che andesi. Matandrin killis, mi vedo pure le cattiva cama. Matandrin killis, mi fuane caramba sana, mi della salsa ticana, non aver namlare fattunga di fitto che ci zana. Zana, l'Italia del Camara Malaina, l'Italia d'una pura Malaina, la calura degli erisoni fattuga ci mara quant'anni. Zana,
ambiletsy ny mitarana sorona manany arany mialata fitela tonga sainy Batazan kelis itiletari na valina faine Noie verkeles per la satana minise Azon dizere tanirine Spendi sarara me cansin parla ma che Bisogna Italia ne calmara amana Bisogna una buona malaina Tratalura tenere sole fa tutta settimana battaglia Bisogna Si vita tabarela di viaia Si ambulance ni tarana Solo na mananera Di la tafitela punga sai Kumbasankeles Idana si mama ne katia mituri Kumbasankeles Yata fika tikiano ni masuri Yaksara kala umanuri Ifale kena numba na pepa na mlaka anguri Zaga Itane ne kamara mamana Isale nura mura malaina Katanura de meri sole fatutu Katsumana kwataina Zaga Si vita tagarela minyara Si ambulance ni mitarana Sore la mananera Ni yana tafitela kukasaina Eny arava dia amin'ny amin'ny zomaka izaho tsy afaka fa ataontsika lakamisy hariva na sabotsy atoandro fantako fa tsindrin-daonao foana nareo tamin'ny mbola ado miraina fotsiny komsa zany hira rehetra zany tsy akory izay dikany izao efa hanan-drafy vao tena marina zany tenin'ny izy teo domoina Kristos zany marina zany zao efa hanan-drafy vao tonga saina hoe ka zay le izy raha tamin'ny androntsika ne marina fa niteny ry Mahaleo niteny ry Tiarabo Renao niteny ry Besa sy ny karazany Ronono fa tsika koa azo lazaina hoe zay izy mahatonga anahy miteny hoe sona itsika menakavy tsy afaka miteny koa tsika hoe tsy voafitaka atao anatin'ny filma mandram-peona daholo ary sampitahian'Andriamanitra lakamisy hariva ny fotoanantsika zany azo misalasala ny mandefa ny vaovao ho anareo mpamparadia mamerina ihany aho hoe tsy exploitable le sary raha tsisy daty sy ora satria ohatra zao feno sary tonga aty amiko ny amin'ny scandale momban'ny concours tao amin'ny ENMG ho resahantsika moa iny amin'ny lakamisy fa vao androany le izy ny tonga fa dia nisy scandale indray zany ary tena gravy ny zavatra nitranga tamin'ny concours ny
ho mpianatra, hiditra, hianatra, ho mpitsara na ho avocat na ho greffier tao amin'ny école nationale de la magistrature de greffier angambany ENMG, ary tsy lavitra ao anatin'izany nga DG moa fa dia amin'ny alakamisy hanome fotoana anareo aho hiresahantsika amin'izany. Mandrapitoana tompoko, samy tahin'Andriamanitra, misaotra antsika mianakavy nihaino teto ary veloma mahafinaritra. Bye bye daholo, ndavara.